tontolon'ny fanatanjahantena tsy ampy ny kanja afahan'ny tanora mivelatra ary miala voly eto Madagasikara na misy azy zany any amin'ny commune hafa dia matetika tsy voakarakara araka ny tokony hoy zany ka dia lasa moronany amin'ny zavatra hafa ny ankabeazan'ny tanora ho an'ny kanja ao amin'ny commune Manjakandriana dia asiam-panavaozana ity kanja ity kanja filalaovam-baolina izy io teny efa nomendra matovo angirajona ary mampianana raha teo moa ny anamboarana izany ary dia zao natomboka tamin'ny fomba ofisialy zao. Notolsaina ny alasina lasa teo ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy sy ny fanavaozana ny kanja filalaovam-baolina ao amin'ny commune Manjakandriana izay fampanantenana nataony ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Rajonary Mapianina sy ny fifanarahana ara-piaramonina antoka convention de partenariat nisy teo amin'ny loholon'ny Madagasikara Mourad Abdirasoul sy ny ben'ny tanàna ny Manjakandriana nanome voninahitra ny lanonana ny ministra ny fampianarana ara-teknika sy ny fampiofanana arakasa ny filoha-lefitry ny Antemerandoholona Andriambololona Mainanjara izay nisolitena ny filohan'ny Repoblika ary nitokana izany tamin'ny fomba ofisialy teo ihany koa ireo olo manan-kaja maro izay nahitana ny loholon'ny Madagasikara avy any amin'ny faritra Ivakin'ny Karatra ary ny zanaky Manjakandriana. Io fanavaozana io no totosa dia noho ny tolo-tanana avy amin'ny kestiora voalohany ny Antemerandoholona Abdirasoul Mourad sy fiara-miasa tamin'ny commune zandrehetra izany dia nampiany etran'ny commune nisy ihany koa ny fiara-miasa tamin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny coopérative allemane GIZ Prodecide. Commune 10 nefa vitanay mitsidika sy miara-miasa aminy. Commune 10 sisa no ezahako amin'ity taon'ity dia voasahako daholo zany any commune 10 izay nampendreketina ny tenako dia ny anjarasako amin'izany dia mijery ny olana izay mitranga ary manoro hevitra ny ben'ny tanàna rehetrarehetra amin'ny fomba fitantanana madio sy mangarahara. Matoy izay nanaiky hanampy ny ben'ny tanàna dia misy antony mazava tsara. Tadidio fa tonga taty aminareo taty ny vadin'ny filoham-pirenena nanome promesy anareo izy fa hanampy anareo hanao an'ity toerana ity. Dia ny tena anay no nofidiny tao anatin'ny maro hanatanteraka io fotodrafitrasy io. Nandritra ny lateny izay ny fandibiasana dia nivohitra ny fanehoana fisaorana ny filoha Rajonary Mapianina mivady sy ny nanolo-tanana rehetra ary ireo niara-niasa ka nahatanteraka izao fotodrafitrasy izao. Zay zany tomboky lasa tomboky vavo ny vaovao izay azo natolotra antsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao zay atao anatin'izay mihitra maromaro zay ny arahantsika teto amin'ny rapitso indray tsika mbola tafaradalana eto apetraka zany ny veloma mandravitafa ao amin'ny rapitso indray mankasitraka teto.